Ry malagasy mpiray tanindrazana, mpitariky tsy miora ka veriny andro tokonay. Ao anatin'izao fisavorovoroana izao, de mila isika mpitarika sy mpandamina. Koa manao azafady raha mandray ny fitenena anao, mba hanondroko ny hevitra sy siny ny fandaminana sy ny mpitarika eo anivon'ny fiarahamonina. Ialako tsiny ihany koa fa tsy tapaizana na tompo-teny fatratra ho anana ny marina mandrakariva, fa atao fotoany fampitrarana tanana olo, tsy manakana anao tsy androso na misitona anao mba enjera, fa mitazona anao kely fotsiny mba handinika. Rehefa afaka ny tsy ny fanalam-bava sy ny fony fanalam-molotra, dia voninahitra mandrakariva ny eo an'Andriamanitra ny miavon'indra, ary fiadanana ho atsika nanehoniny atsara-po. Tsy hosoritako tahaka ny volo isika nao avako tahaka ny ketsa, fa dia ataoko tontony ndraimbava avilany ka hoy aho ho ambinin'Andriamanitra ne isika rehetra, tsy ho maty fo amanainy ary ereniny aretina am'izao ady atrehatsika zao. Tompoky lasy tompoky vavy, tsy ho lava sasany androany satria anatin'ny hamehana ara-pahasalamana isika. Ny antony ijoroko androany de tsy mitsangana ampiderabika toy ny vatolahy, fa kosa hitondra hafatra anakefatra ho antsika. Ny voalohany dia ny fahamalina ireo fanontaniana maro zay napetraka tamiko tao aorian'ny hafatra nalefa ny ranavalina faharoa ho an'ny mpitondra. Hoe, mahita atsika velona marina ve ny maty? Ny faharoa, de ny alahelon'ireo olona rehetra izay nitaraina taty amiko, ho etoketo na izay heniko na ireo nitaraina ty anamiko, teneniko ny fitarainan'ny vahoaka, ary omeko ny vahaolana zay tsy hita kosa hitedavatsika vahaolana. Ny fahatelo, de momba ny fandaminana tokony azo atao tamin'ny raharaha misy nakasika ny dokotera, professeur, sy ny fifampitokisana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra. Ary farany de ny toro-hevitra ahafahana mivoaka am'izao krizy izao, satria misy krizy dia ny fifampitokisana, aza vaiko eto hoe inona le fifampitokisana izay tena fototry ny fanjakana. Tompoky lasy tompoky vavy, hiditra ny fantaniana voalohany aho ho lalovako satria efa vita ny kabary fa maro ianareo no nametraka fantaniana taty anamiko, ary raha ataoko mba nitokana ny fantaniana de izao hoe mahita atsika velona ve ny maty any am-pasana. Kristianina ianareo zay nametraka fantaniana tamiko hoe aiza ho aiza ao anatin'ny baiboly no misy milaza io zavatra teneninao io, so de miteniteny foana. Ka isotompo fotsiny sainareo mba hamaky ao amin'ny evanjely ny soratan'i Johany 8:1-5 ka hatramin'ny 7:15. Lay Jesoa nitantara hoe nahita ahy i Abrahama ka de faly. Io no entiko hanamarinana anareo hoe na i Kristy ary de nanamafy ny zavatra zay inoko. Marina fa 550 taona talohan'i Jesoa no nisiny Abrahama, zany hoe izy teraka tany Babilôna nifindra nakany amin'ny tany nampanantenainy. Tsy afaka hitany Jesoa mihitsy izy am'izay na 550 taona aloha zay, fa ny fotoana nandalovan'i Jesoa teto ambonin'ny tany no hitany na de efa tany ankoatra izy. Misy hafa any amin'ny Luka 9:20 ngambany izay mitantara ny Lazara sy le mpanan-karena ihany koa azonareo hanampiana, fa hitako hoe le Jauna 9:1-15 ka hatramin'ny 7:15, de mino a fa ampy a hanazava ao anatin'ny sainareo ny fantaniana napetrakareo tamiko. Ny faharoa ndray de eo amin'ireo alahelom-bahoaka. Maro loatra ny alahelom-bahoaka tonga ty amiko. Misy ny mitaraina tsy manam-bola handevenana, le enin'alina tompoky lahy sy tompoky vavy mpitondra, de mavesatra ho an'ny olona efa nihiboka nandritra ny efa-bolana, mavesatra zany. Faharoa, ny sakafo ihany koa de tsy zarizary.
naveriko foana hatramin'izay hoe homeo sakafo ny olona isa-tokantrano. Tamin'izany fotoana izany ny kabariko farany tamin'ny 4 Mai de noheveriko fa 2 andro tao aorianan'iny no daty farany ahafahana tena hoe mife ny valanaretina ao anatin'ny faritra somary kelikely. Ankehitriny de efa feno i Madagasikara iray manontolo. Marina fa tsy maintsy atao ny fanavakavahana ny hoe ato Nalamanga sy ny any Atsinanana sy ny any Atsimo, fa ireny faritra rehetrarehetra ra Madagasikara reny de misy foy be ny aretina izay miparitaka, ary miparitaka aingana de aingana amin'ny fomba fiainan'ny malagasy izay zatra mitangorongorona. Koa ankehitriny de miditra midingana ray hafa indray tsika, tsy tenany hoe voafena tsy voafe, fa ny zavatra tenenina de zao tsy maintsy miatrika isika miditra midingana hafa indray. Averiko ihany fa ny fahafahana mifetanteraka ny Covid-19 de tsy mihetsika aloha ny olona rehetra, tsy mihetsika aloha, tratrany tsy aketsika daholo, na hitady sakafo aza de tsy azo atao fa tsy mihetsika aloha. Ao anatin'izay de averiko tsara ny lanjany hoe aterina ao an-tokantrano ny sakafo ho an'ny olona tsirairay avy, mba tsy ahafahany mandeha miantsena na mandeha mivoaka makany amin'ny lalana rehetrarehetra, fa izay anisan'ny lalana anankiray tsy ahafahana aloha janona amin'ny toerana iray an'ilay Covid-19. Ny faharoa de tsy maintsy tafihana ao anatin'le olona indray le Covid-19, zany hoe amena fanafody mahasitrana an'io izy. Ny fanafody anefa de tsy afeniko fa mbola tsy tena misy izao. Nisy nahazo tamin'ny Mars efa voa le nikabary niteny taminareo iny tamin'izany namorona ninira hoe tao amin'ny salamy fa 13 iny. Fa raha vao milaza eto an'le fanafody nampiasaiko de miakatra indray ny prix-any any amin'ny pharmacie. Izaho anefa nahasitra anahy izy, ireo havana rehetra tena nodidina de nomeko ihany koa hoe tiany anany nahasitra anahy. Hatramin'izao aloha de mbola mety fa tsy azo tena mitompo teny fatratra, fa reny amin'ny fotoana farany reny vao ampiasaina. Koa ny zavatra iantsoko antsika rehetra de izao: tsy afaka tena atokisana hoe voafehy ny aretina, koa samy isika miaro teny. Ny fiarovatena voalohany de raha azo atao ihany de aiza mihetsika aloha, de rehefa marary de mitsabo tena. Efa nisy fangatahana nataon'ny fitondrana amin'ny alalan'ny aspirateur zay tena ilaina, satria ny fihetsiky ny Covid-19 dia misy olona izay mahataty ka tsy misy soritra retina mihitsy. Misy ndray misy soritra retina fa tsy miditra am'le tena grave be, ary misy tena tonga de sepotra, ary le sepotra teneko anareo fa ora no isaina. Rehefa tonga amin'io nareo de tsy maintsy mila aspirateur, ary zay ihany ny solution, aspirateur arery ny solution. Efa antsika zao tsy amin'ny sakafo isa-tokantrano intsony fa ny hoe rehefa sepotra de mila an'io. Misy ny aspirateur zay apetraka fotsiny oxygène apetraka eto amin'ny tarehy, ary misy kosa tsy maintsy intubena le olona asiana tube miditra anaty kibony any amin'ny tratrany mba hampidirana ny oxygène. Zay no fitazomana hitazomana azy, tsy misy teo fatiny rehetrarehetra. Ary eo am-pelantanan'ny dokotera sy ny fahasalamana ny hoavy ny aintsika rehetrarehetra. Koa izay teny izay no toko mampiditra sahady amin'ny resaky ny reo olona izay ataoko hoe eny amin'ny sehatra voalohany miady amin'ny corona. Tompoky lahy sy tompoky vavy, ao anatin'ny tany miady ny firenentsika ankehitriny. Ny mpananobohitra de tsy hita maso fa ny otrikaretina Covid-19. Ary de raiky manokana, tony tamin'ny kabariko tamin'ny 26 Juin, de raiky manokana ianareo mpikarakara ny fahasalamana. Mivavaka ho anareo isan'andro ary ny hery rehetra zay ananako aloha am'izao fotoana izao de ezahako ho any aminareo mandrakariva.
fantatro ny fitiavanareo ny olona karakarainareo. Nanambara izany ny minisitra nareo Amady. Ao anatin'ny amehana isika. Koa ambarako horetany rendanitra Andriamatoa minisitra professeur Amady fa manohana anao 100% ao amin'ny ady zay nataonao. Mijoro ary tazony hatrano ny fianianana nataonao tamin'ny Hippocrate. Ny hafa tsy malala ny lanja ny aina fa ianao mitahy azy ka ny ray ane hitahy ianao. Ho anareo mpiasa ny fahasalamana, miezaka mafy ny fanjakana ankehitriny mangataka ny fitaovana rehetra ilaina. Hamarino tsara ny fiarovan-tenanareo ao anatin'ireo zavatra angatahana ireo. Satria araka ny teniko teo ho resahako rehefa aveo izy, misy tsy fampitokisana izao. Ianareo mpiady voalohany miaro ny mpiray tanindrazana dia tsy ampy fitaovana satria efa maro ny dokotera, ny infirmiera sy ny mpiasa ny fahasalamana hatramin'ireo madinika maty ny Covid-19 noho ny fanompona ny mpiray tanindrazana. De raiko izany. Nefa kosa sarobidy am'izao ady ataontsika izao ianareo ka mila narovana ny tenanareo. Ianareo ihany no mahita ny zavatra tsy ampy satria nianatra ianareo ka lazao rehefa tsy manome ny fanjakana hiatsoy fanampiana aminay aty ivelany. Fa avoniny izahay ny anoana ny ady ianareo aloha zao mpiady omena zay fitaovana rehetra ilaina na ny rovana anareo zany na ny hitsabona an'ireo mpiarabelona amitsika. Mitodika aminareo ihany koa ao amin'ny fiarovam-pirenena. Marina fa nisy mibavura tany amin'ny atsimo, lay maramila ny tifitra. Tamin'ny Kabariko tamin'ny 24 mai de nilaza hoe rehefa tsy maty ny anoanany reo olo reo, maty ny Covid de maty nareo. Tanteraka ny teniko. Kanefa tsy izany akory ny ampiondrika atsika, fa tsy maintsy mitraka isika ao anatin'ny ady, misy ny maty, misy ny diso, fa tsy maintsy miady isika. Ianareo ny tandroka ary mivozona. Tadidiko mandrakarivo isaky ny mivavaka ny hoe ho any tanindrazana. Ho anareo manam-boninahitra ny lazako an'izay. Soratra hitatsika tao Antsirabe, tao amin'ny akademia militaire izay. Ary androany am'izao fotoana izao no misy miady amin'ny avany ivelany tanitsika de miady amin'ny coronavirus zany. Izao no ilana anareo, velona ianareo an-tanindrazana, maty ianareo an-tanindrazana. Koa aiza mamara tandroka ary mivozona anareo, voninahitra azonareo zany, ka aiza tao antsobika na alefa ny mpatambara. Inona ny didy miandry anareo? De ny famihezana ny olona mba hanaraka ny fitsipika rehefa feno ny fepetra. Arovy ihany koa reo madinika satria mirongatra ny mpangalatra. Feno ny mpangalatra sy mpamon'olona izay efa manampy trotraka ny aretina manazo atsika. Eo ihany koa an'ireo olona izay manararopaty, izay tena manararopaty ny tsopazy fa miara tsara dinihana sy andraisana fepetra, de ireo olona izay maka vola be amin'ny fandevenana. Ny maty tsy maintsy alevina, fa raha tsy manam-bola le olona de ahoana ny atao? Mila fandinihana daholo zany. Ary ny hafa zay tsy fantatro fa nahazo ny vaovao marina rehetra misy era Madagasikara ianareo, de ataovy izay fomba tokony hafahana amin'ny fe fa tsy mahazo miravoravo tanana isika. Fa ianareo ny tandroka ary mivozona tsy maintsy miady hatramin'ny aina farany. Ary farany fa efatra fa manan-danja. De eo am'le hoe fifampitokisan'ny oentina sy ny mpitondra. Tsy misy fanjakana maharitra raha miady an-trano. Miady an-trano ny atsoko ny ministra fahasalamana sy ny gouvernement ny solon'ny Ramatoa avao amin'ny fampalalana ny vaovao. Tena. Ampy tsy haritra izany fitondrana izany. Koa tsara isika miara-mipetraka ambony latabatra, fa ady iraisany ty ary firenena iraisana ny atsika. Koa ny tena mety de misy gouvernemanta iray atokisan'ny rehetra. Ny hoe fiaraha mitantany atoko-panohatra sy ny atoko eo amin'ny fitondrana de sarotra hitreretina amiko izany. Raha ireo reriny eo de misy ny kajikajy politika
ary misy ny tsy fitokevitra mandrakariva. Misy mahatsara azy zany ao fandinihana filozofia de misy ny thèse sy ny antithèse. Fa tsara kosa misy olona eo ampovoany madio, tsy momba ny atsy na ny roa, olona maromaro izay mandrindra sy mandamina ny hevitry ny an-dany sy ny ankilany. Faharoa mba hisiny mangarahara satria fifantokisana no rava eo anatin'izao fitondrana izao, de tsara asina mangarahara ny zavatra rehetra. Rehefa mangataka ny transparence internationale hoe aizana le vola, de azavay 598 millions ny raisina, tia nakato, reto ny ambony. Tompoky lasy tompoky vavy. Ny azy tsy hoe fitiavana seza na fitiavana ino, fa tsotra fotsiny teniko itenenako anareo. Hitako fa marina izay teniteneniko izay. Ary tsy nitady ninina fa ny zavatra tokony ho sainantsika malagasy de ny hoe raha mifandindra miady atrano ao isika de no avitsika any orina no simba tantera. Ankehitriny koa de taritiko ny sainareo am'le hoe raha hiditra am'izay gouvernement iraisitra ny rehetra izay, de tsara gouvernement io mandinika ny any aorina. Taditsika angamba talohan'ny fifidianana fa saky ankitihana lalam-panorenana. De hoe aloha zay lany eo no anamboatra azy. Io gouvernement io no tsara handamina izay lalam-panorenana hifehezana ny manaraka. Teo ihany koa ny doublon tamin'ny CENI. Tokony ho anangana CENI atokisan'ny rehetra ary tsy misy doublon, de nizao de efa mila marinina fa tsy misy ny doublon ary eken'ny rehetra fa izany ihany no ampilamina antsika. Ny sary vorovorona ho ny hilatony. Ary zay tsy miady olombodo fa ny tofo mpamosavy. Koa aoka iny savorovoro zay niangatsika teo iny, mba hodinitsika apiton'iny de izy tomatsika lesona satria ny tandrazana de tsy atakalotsy amidy vola. Ny tandrazana mila rovana hatramin'ny aina farany satria masina ny tandrazana.